ao anatin'ny fanomanana ny fetiny noely izay ihany manome fotoana ho an'ny rehetra ny fikambanana Wednesday Morning Group amin'ny sabotsy tontolo andro izao mandritra ny hetsika Bazar de Noël. Enimpolo mofo no isan'ireo handray anjara ampiranty sy hivarotra ireo vokany, eo ihany koa ireo masiovo vahiny. Manome fanazavana mikasikasika an'izay moa ny filohan'ny fikambanana. Manao ny Bazar de Noël anay zay amin'ny fatelopolo ny volana novambra amin'ny sivy sasany ka hatramin'ny 5 sasany arivo ao amin'ny Carleton. Ahoana no mety hosotra ny amin'ity firy ny mpandray anjara, inona avy no mety ho hita ao? Amin'ity taon'ity dia ambasady sivy no hitantsika ao, dia ny ambasady ngamba hitanareo ao izy fa mba tsy halavany resakantsika, dia exposant enimpolo, exposant misy gasy misy vahiny. Inona moa zany tanjonareo amin'ny fanatanterahana hetsika ohatran'izao, na dia hoe io ary ny hoe fantatrinareo fanaovana hetsika sosialy isan-karazany? Inona ny zavatra tena hotratrarina amin'ity indray mitoraka ity? Zavatra trarina be dia be ny asa soa tokony ataonay satria ny Wednesday Morning Group dia fikambanana vehivavy eo amin'ny enimpolo mahery eo, malagasy sy vahiny. Dia reo oloreo manao niditra tao satria tsara sitrapo anao asa soa on'ireo olona sahirana, ka be dia be ny fangatahana azonay. Dia io levée de fonds io zany ny fitadiavam-bola io no hividiananay ireo zavatra sy anatrehanay ireo fangatahana ataon'ny olona amin'io aty aminay aty amin'ny Wednesday Morning Group.